Tonoana amintsika rehetra indray ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Ndeha hitsangana hideran'ny tompo araka ny salamo faha 170 andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Salamo faha 170 andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Hoy ny mpanao salamo: Andriamanitro aza manalavitra, Andriamanitro fangana monjy aho. Aoka homenatra sy ho levona ny mpanohitra ny fanahiko. Aoka hitafenatra sy fahafambaraka izay mitady anisy ratsy aho. Fa izaho kosa dia anantena mandrakariva ary hitombo lalandava ny fiderako anao. Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. Hoentiko ny asa lehibe nataon'i Jehovah Tompo, ampahatsiaro ny fahamarinanao dia ny anao ihany. Andriamanitro, ianao efa nampianatra hatry ny fony ao mbola tanora, ary maraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Ko mandra-paantitro sy fotsovolo dia aza mahafoy ahy Andriamanitro, mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Amen. Hivavaka isika. Eto no ahatsiarovanay Andriamanitra fa efa nanome anay fahavelomana ianao, ary tsy fahavelomana arak'izay heverina izao tontolo izao, fa fahavelomana misy aina hafa mihitsy entiny finoananao. Misaotra fa namoanay maraina ianao, niaro anay nandritra ny toromaso ny alina, tsy nahatohina na dia singam-bola iray taminay aza ny fahavalo, tsy nahakasika anay ny fakapanahy sy ny fandrobana ny finoana tao anatinay. Misaotra Tompo fa mbola nentinao amin'ny tananao ankavanana koa izahay ho tonga amin'izao fiaraha-mivavaka maraina izao, ary mankasitraka indrindra fa tsapanay ny herim-pitiavanao mandray anay amin'izao fotoana izao. Ny fatokinay ny fitiavanao indrindra no anatona ianao amin'ny fanaitretena, mitondra ny fonay toritory sy mangorakoraka, malahelo no ny fahotana vitanay. Andriamanitro, mifona aminao izahay ny amin'ny tsy fahatanterahanay tsirairay, mangata-pamelana aminao izahay ny amin'ny fiainanay isan'ankohonana, maniry indrindra ny famindramponao amin'ny fiarahamonina sy ny firenenay. Ary izao dia manantena izahay fa hiasa ny fanahy masina manoloana ny soratra masin'izay hovakiana sy hanafarana anay. Mbola ampitombo anay amin'ny finoana, ahafahanay miaina sy mivelona amin'izany finoana izany. Jesosy Tompo, mitenena ary atsangano indray ny vahoakanao. Amin'ny anaranao, amen. Amaky ny soratra masina isika araka ny Galatiana 3:10 hatramin'ny 4:12. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana, fa voasoratra hoe: voaozony izay rehetra tsy maharitra mankatoy ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatren'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa izay mahatandrina izany no velona aminy. Kristy nanavitra anay tamin'ozon'ny lalàna, satria tonga voaozona amonjy anay izy, fa voasoratra hoe: voaozony izay rehetra miantona amin'ny hazo, mba ho tonga mijentilisa ny fitahinan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Amen. Ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny asan'ny fanahin'ny Tompo ry havana mbola hitarika antsika, hatakarana indray ny hevitry ny soratra masina ary hatonga izany ho teny iainantsika. Rehefa miteny hoe voaozona dia
ohatrany hoe fiainana tsy mety tafariny zany voaozina ho ny Afrika fa tsy mety tafariny efa taona maromaro ampolopolony taona nilazana fa andalam-pandrosoana ary miova zany ndraindray dia no hoe tany mahantra amin'ny firenena toantsika moa dia hoe miamahantra eto amin'ity soratra masiny ity Paoly apôstôly dia manoratra ary milaza fa ny olona izay mitoky amin'ny lalàna no voaozina fa izay mivelona amin'ny finoanan'i Kristy kosa no voata no hoe fitahiana moa dia teny tena hita betsaka ao amin'ny testamenta taloha fa mahalana izy ato amin'ny testamenta vaovao hitantsika eto amin'ity Galatiana ity mampatsiahy indrindra ny fitahiana ho an'i Abrahama soloana hoe fahasoavana izy aty amin'ny testamenta vaovao izay mambango ny fitahim-panahy ny fitahiana ara-nofo sy ny maha-olona manontolo tsy ny ara-materialy ihany fa ny fahasoavana voambango ao ny ara-panahy ny ara-nofo ny ara-tsaina ny ara-petsepo dia ny maha-olona manontolo izay ny endriky ny fitahiana aty amin'ny testamenta vaovao ambaran'ny Paoly amin'ny Galatiana izay hita fa nivily tamin'ny fahamarinana ka mila hirona tamin'ny fanarana fampianarana diso indray na famerenana any amin'ny testamenta taloha hoe ny fanajana sy ny fandalana ny fanarana ny lalàna antsaka sy andavany dia ilaina na dia efa teo aza ny famonjena vitan'i Kristy zay ianao vao velona zay ianao vao afaka midera ary manaiky hoe tena voata fa izao eto amin'ny andin'ny 10 dia milaza i Paoly apôstôly manao hoe zay rehetra miantehitra amin'ny asan'ny lalàna dia ambany ozina zay izy raha dika ho azontsika kokoa ny eo amin'ny andin'ny 10 ambany masitsika moa dia ny hoe fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambany fanozonana zay rehetra miantehitra amin'ny asan'ny lalàna dia ambany ny ozina ny lalàna tsy manome aina fa manameloka raha zavaina amin'ny lafiny fiainana andavanandro zany fa tsy hiditra amin'ny fotomponoana lalina be isika dia ny hoe raha miantehitra amin'ny lalàna isika dia tsy afabelo tsy maintsy manatanteraka azy rehetra na amin'ny fiainana andavanandro fa indrindra amin'ny ara-tsoratra masina dia ambaran'ny baiboly ny hoe ny diso amin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetra ary raha amin'ny fiainana andavanandro dia atao hoe mitondra fiarakodia ianao raha marina toinina aza ny lalanao tany am-piangana ka teo amin'ny atao hoe fiampitany mpandeha ianao no nandona olona dia diso ianao tonga dia hiaran'ny sazy ianao nanaja ny fitsipy-fahamovozana hatramin'ny ny angana ianao fa tonga teo amin'ny anankiray tsy voajanao iny niaran'ny sazy ianao dia ohatran'izay koa ry havana eo amin'ny fiainantsika kristianina misy ny fitsipika misy ny didy misy ny sitrapon'Andriamanitra izay tononona amintsika ao anatin'ny fanompom-pivavahana na ambara amintsika amin'ny afatra toy izao raha anankiray amin'ireny no tsy tanteraka ao ary izay no izay fanatanterahany no ndeha hianteherana dia ho disy fanantenana ihany ianao firy ny toho-tena efa henonao ary firy ny lalàna na ny didy tsaronao efa nampianarina raha ianao zao nampatsivina hoe inavy moa ny didy 10 dia misy anankiray sarotra be ao inona moa le 10 tsy mety tadidy na aiza ho aiza moa tsy mahafeno azy ty 10 dikan'izany na ny fitadidiana aza dia efa tsy tanteraka ianao maika moa ny fiainana nyreny diso amin'ny ray loha nefa diso amin'izy rehetra izany no ampatsiahivin'ny Paoly apôstôly ny kristianina tao Galatia fa
fanamelohana ny lalàna ozona no miandry izay miantehitra amin'ny fanamarinana araka ny lalàna dia mazana koa isika manontany hoe fahotana ve ny izao sy izao sy izao fa tsy manontany hoe inona no ataoko raha tokana nota tsy ny mahafahotana ny zavatra anankiray no zava-dehibe fa ianao vonina androso hibebaka ary andray ny famelan-keloko amin'ny finoana ao amin'i Jesosy Kristy aoka tsy antehitra ny fahamendrehantsika amin'izay vitantsika amin'ny fanarahana ny lalàna isika riavana aoka tsy antehitra amin'ny fahamendrehantsika amin'ny fiazakazahana anao asa tsara isika fa hiantoraka amin'ny Kristy ilay manamarina antsika ary manalatsika amin'ny ozona ny faharoa araka izany ny finoana no fototry ny fiainana kristianina raha fanamelohana ny lalàna dia fahavelomana sy fanamarinana kosa ny finoana fahavelomana sy fanamarinana ny finoana eo amin'ny andiny ny faraka ambin'ny folo raha dika mivantambantana dia ny hoe ny marina dia ho velona amin'ny finoana ny marina dia ho velona amin'ny finoana dika izany fa ny fiainana ara-panahy ny fiainana amin'ny maha-olombelona dia vokatry ny finoantsika ny Kristy izay no mahavelona antsika tsy ny zavatra rehetra manodidina antsika ikelezantsika aina no miazona ny fahavelomantsika fa tena ny finoantsika any Kristy maro riavana ny miantehitra amin'ny fahendrena tononona hoe ny vola no ozatry ny fiainana efa tsy misy ny vola dia ohatry ny tsy miaina mamono tena aza mono sasany olay mpiara-miasa anankiray izay tamin'ny fanaonan-kevitra nataony hoe any Chine ho izy na famerim-bola 500 ariary azany tsy ampy dia hitsambikina ny sinoa eny ambaravaran-kelika amin'ny nono tena vola ny mahavelona ny sasany efa tsisy ny vola dia leo mamono tena mihitsy inona koa ny fahalalana ny fifandraisana amin'ny afaka rehefa manapaka ny fifandraisana aminao ny olona dia sahiran-tsaina ianao ry havana malala ny finoana no mitondra antsika mba ahatonga antsika amin'ny fitoniana ny finoana no mitondra antsika amin'ny fanantenana tsy azozongozonina mety ho foana tampoka ny arenanao mety tsy hisy ny vola mety hitapaka ny fifandraisana fa ny finoantsika any Kristy dia mahatonga antsika anana fitoniana ao anatin'izany rehetra izany ny finoantsika any Kristy dia mamelombelona fanantenana ao anatintsika mandrakariva tandremo sao adinonao ilay tompony arena raha lasa sy levona avokoa ny arenanao sy ny volanao tandremo sao adinonao Kristy ilay fampihavanana raha mety hoe tapaka ny fifandraisanao tamin'ny hafa ka matsiaro mangidy ianao na koa matsiaro irery ianao ny finoanany Kristy no mamelona mety heverina hoe tsy tafarina isika mety midalapoka isika midradradratra any amin'izay ahafahana mampita hevitra ireo niara-mbona mafika ny hoe resy izahay mandohalika izahay tsia ny finoana no mamelona riavana ny maty aza efa natsanga ny tompo ny rava vetsy ho areniny indray io finoana io no mamelona antsika io finoana io no manome fahatoniana io finoana io no mampiorina ny fanantenana ny fahatelo Kristy fitahiana ho antsika ambaran'ny soratra masina eo andininy 470 fa ny fitahiany Abrahama dia tonga ho antsika jentilisa amin'ny alalan'i Kristy ary voatsipika eo amin'ny farany hoe ny fanahy rehefa manatrika antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina i Kristy hery ho antsika izay ary mitondra fitahiana ho antsika ny fisian'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika eo anivony ankonana eo amin'ny asa amandrarantsika aty amin'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny azo fijaliana dia nitondra ny ozina i Jesosy
ary nanatitra fitahiana ho azy ho anao. Tara amin'ny alalan'ny azo fijaliana dia manjary misitraka izany fitahiana izany isika. Ary amin'ny alalan'ny fanahy masina mampifandray antsika amin'Andriamanitra no hatsapantsika ny hoe haya voata, haya lavitra ny fanozonana, ay tsy voaozan'ny Madagasikara fa mbola eo Kristy. Ry havana malala ireo ohatra amin'ny tompo, toy ny olona manana trosa be izay novangin'ny olona maneho fahavonona andony trosany isika eo anoloan'ny zavatra rehetra mifamafo amin'ny fiainantsika, eo anoloan'ny faharavana no ny fahotana ka mety andrasan'ny ozona eo amintsika amin'ny fitsarana. Toy ny olona manana trosa be, ijoroan'i Kristy isika ny trosa-pahotana ireo rehetra mety mamatopatotra antsika, tsy mampivelatra antsika amin'ny fahavelomana araka an'Andriamanitra. Io Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana mitondra ny fahasoavana ho antsika, manontra ny trosa izay babetsika. Raha mety ianao atomboy amin'ny fiainanao manokana, izany atao hoe finoana ivelomana ao amin'ny Kristy, mandrava ny ozona rehetra. Mety tahaka ny hafa koa ianao mieritreritra hoe voaozona mihitsy angamba, tsy mahita amin'ny masoandro miratra, mitody kely indray eo amin'i Jesosy. Mety hiara eritreritra sika malona ny zava-misy eto amin'ny firenenany hoe voaozan'i Madagasikara, mieritrereta sy mandiny lalina kokoa mitody amin'ny Jesosy. Fa voalaza ny soratra masina eto fa efa nanala ny ozona tamin'ny fahafatesany teo amin'ny azo fijalian'i Jesosy. Anio aza miantehitra intsony amin'ny asan'ny fahamarinana vitanao, amin'ny asan'ny lalàna ikelezana ho aina. Aza miantehitra intsony amin'izay mety hiezaka ataonao ndao hitodika amin'ny Kristy efa nanala ny ozona rehetra. Ho an'ny tompony voninahitra isika hanavao ny finoantsika ny Kristy. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa efa manarina anay ao anatin'ny faharavana manodidina anay ary mila hanafika anay ny teny nampitondrainao tamin'ity maraina ity. Misaotra fa efa afaka tamin'ny ozony izahay sy izay zava-miseho miatra amin'ny fiainanay isan'andro ka hisedranay fahasarotana no inona fa ny fiariarian'ny fitiavana ao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana nanaisotra ny ozona rehetra. Mamelona anay amin'ny finoana ny teninao dia velomy koa ny fanantenanay ary ataovy mahajoro izay mpampahery ny hafa amin'ny tian'io ity. Ataovy mahajoro izahay amin'ny fahamarinana araka anao Jesosy Kristy, mba hitory ny fahamarinanao amin'ny manodidina anay, mba hilaza koa ny fahasoavana tian'ny vava-tononona tianao hisitrahan'ny olona rehetra izay mety hitodika aminao Kristy. Ampy izay hitory ny filazantsaranao manoloana ny zava-dratsy izay miseho manodidina anay sy renay. Apetraka eo am-pelantananao ty tontolo andro ity, tontolo andro ny firenenay, ny eto amin'ny renivohitra sy any amin'ny renivohim-paharitany rehetra. Ianao mahafantatra ny fikasana any am-poniny tsirairay, ny fitaomana samihafa na avy amin'ny andany na avy amin'ny ankilany eto amin'izao firenena izao. Tompo, hijoro hanankery eto amin'ny firenena ny azo fijalianao, mba tsy ho foana ny finoan'ny kristianina maro mitalao sy mitaraina aminao, hitondra fiadanana ho an'izao firenena izao. Dia aza tsinitsiniavina Tompo fikelezanay na ny tsirairay araka ny fanapa-keviny avy hitondra fahatsarana sy fandrosoana ho an'izao firenena izao. Rantsano izay rehetra hevitra tsy mifanojo amin'ny sitraponao Andriamanitra, mitondra faharavana, fahafatesana, ara-panahy, faharatrana, ampo, faharatrana, ara-nofo. Jesosy Kristy o, misy aminay no mbola hamonjy toeram-piasana ao anatin'ny tebiteby sy ny fanahiana, fa omeo ny fitoriana satria velon'ny finoana izahay.
dia hialeto andehny an-dalana ho any amin'ny toerana izay ametrahana ho anay. Mbola hamonjy fidiana koa amin'ny fotoanandro dia ho tantaninao ny diany-tsirairay ho tanteraka araka ny sitraponao eo ambany tanam-pitiavanao. Dia jereo tompony fiangonana, maro ny zavatra miatra amin'ny fiangonana ao anatiny ary avy any ivelany indrindra hiaro ny fiangonanao sy ny fijoroany, ho vavolobe ny fitiavanao sy ny fiadananao anie ianao ilay efa nifidy sy ny antso. Atambatray ny vavakay amin'ny anam-pianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny fatokiana ary nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahianareo any ny Tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavana aminareo any ny Tompo ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavana aminareo ny Tompo hanome anareo fiadanana. Mandiana eo ambany tana mahery ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.